mivavaka foitsika dia hiditra ao anatin'ny hafatra amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misotranao zahay fa afaka hiaino ny teninao indray androany indreto ny olonao nonanao mangetaetanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresaky tsika androany amin'ny hoe azo namboleny Jehova. Nahita tao anatin'ny Baiboly fa ka Andriamanitra mpamboly. Mpamboly Andriamanitra. Mpamboly Andriamanitra, avereny hoe mpamboly Andriamanitra. Ary ny zavatra amboleny dia miavaka amin'ny fambolena rehetra misy aty ambonin'ny tany. Fa misy toetoetra itovizana. Ny zava-maniry rehetra eto tany manko tsy nisy nambolen'Andriamanitra. Fa nodidin'Andriamanitra hitsiry fotsiny. Raha mamaky ny Baiboly isika, ny tany no ny tenenan'Andriamanitra. Aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy dia nitsiry daholo. Reo azo rehetra nisy teto atany tsy namboly izy fa ny tany no ny didiny. Ka mannefa am'tendete mpamboly Andriamanitra misy zavatra anankiray namboleny. Zay tsy horesantsika eto androany avereny hoe azo namboleny Jehova. Za ao amin'ny Isaia 52 7 8 mandraisatsika miafatra amin'ny anaran'i Jesosy. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro ny lehilahy salamo azafady diso ny fanambarako azy. Salamo 52 7 8. Salamo 52 7 8. Vai kely fotsiny azafady. Indro ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra hoerina fa natokony habeny hareny ka nikikitra tamin'ny faratsiny. Fizao dia tahaka ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Izao izy dia tahaka ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Davidy eo miresaka eo. Matoky ny famindrampon'Andriamanitra mandrakizay doria aho. Aleo toy izana hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao zany ary andry ny anaranao eo anatrehany olonao masonao fa tsara. Davidy io miresaka io. Misy fiainan'ny olona resahany Davidy eo. Misy lehilahy anankiray resahany Davidy eo. Io lehilahy io izy dia tsy nanao an'Andriamanitra hoerina fa natoky ny habeny hareny izy. Miresaka olona manan-karena anankiray Davidy. Ary rehefa nanan-kareny io lehilahy resahany io dia tsy nirarahan'Andriamanitra, tsy nanahoan'Andriamanitra, fa natoky ny habeny ny hareny izy, nifikitra tamin'ny aratsiny. Tsy be resaka momba an'io moa izy. Fa za kosa ozy etsy anilany dia tahaky ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Maninona ozy izy? Tahaka ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Teny Davida resahana zany dia zao: za maniry ao an-tranon'Andriamanitra, za nambolena ho ao an-tranon'Andriamanitra. Andriamanitra mpamboly fa olona no amboleny. Misy olona namboleny Jehova ve eto? Misy olona namboleny Jehova ve eto?
ao amin'ny Isaia 61:3 misy teny ohatr' zao: azo izy azo ny fahamarinana namboleny Jehova ho fampisehoa mboninahitra. Andriamanitra manko tsy hitany olona mivantana, fa misy azo eo amboleny ho fampisehoany. Tsy hoe ampisehoany fa inona? Ho fampisehoany, ho fampisehoa mboninahitra. Raha tian'Andriamanitra fantatra zany ny olona hoe misy izy, dia io azo io no anehoany ny voninahiny, dia afantarany olona hoe misy marin'Andriamanitra. Sy mihaino ve azo aho? Tiako be io ka manolo tena ho azo amboleny Jehova ho fampisehoany ny voninahiny. Tsy hoe anehoany ny voninahiny, tsy zavatra ny ray mandeha monjy, fa ho fampisehoa mboninahitra. Ny azo anankiray namboleny Jehova, ny planin'Andriamanitra am'le izy, dia ho tonga fampisehoa mboninahitra. Da za hoe amen. Hitra lalindalina antsika androany am'izany hoe azo namboleny Jehova zany. Ny mpamboly rehefa mamboly tsy maintsy mijery tany amboleny izy, tsy maintsy mijery toerana amboleny izy. Milaza aminao manko fa na tena malaza amin'ny famoazana aza ny azo anankiray, tsy mamoy ihany iny raha tonga eo amin'ny toerana tsy mety aminy. Mety ho marina ve zay? Mety ho marina ve zay? Tena mamobe ty tena midy le nambolena le azo, namidy le azo, dia nividy le mpividy namboleny tao amin'ny toerana anankiray, dia rena tsy namoa. Mandainga ve le mpivarotra? Tsy mandainga, fa le tany na le toerana no tsy mety aminy. Dikan'izany tsy maintsy Andriamanitra mpamboly no mijery ny toerana amboleny. Allô? Tsy ny toerana io fa ny fiangonana. Tsy ny fiangonana rehetra no mety amin'ny mpino anankiray. Tsy hoe mpino kory ianao dia mety aminao rehefa fiangonan'i Jesosy. Fa tsy maintsy misy toerana anankiray ambolenanao, tena mety aminao, hitsirianao, hitombonao, hikarakarana anao, ahafahanao mamosy mamelana ary ho fampisehoan'ny voninahiny ianao. Mihaino avy ianareo? Mihaino avy ianareo? Izy no mifidy an'ilay toerana amboleny. Eto dia mahita zany, fa na ny mpino aza tsy tena izy no mifidy ny fiangonana ivavahana, fa Andriamanitra no mitarika azy hoe eto no ampaniriko anao anaka. Allô? Raha ny tena marina io zany isika io zany tsy tena malala an'izay tena asoatsika ny tena marina e, fa tsika ao an-danitra ao izy ihany ny tena malala ny asoatsika. Ito amin'ity sady izao tsy ny olona rehetra no mety eto. Fa ahoana tsara izany? Tsy ny olona rehetra no mety eto. Zany no mahatonga an'Andriamanitra mamela ny karazam-piangonana izy, satria tsy tiany very olo io aleny amboleny any ambadika. Fa mahita karazan'olona maro nefa tonga eto androany, mety aminao ny amboleny eto. Espèce karazana. Ary eo amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra ambolenanao ihany no ahafahanao hitombo, ahafahanao hitsiry. Ary Andriamanitra tsy mamboly ny zanany eo amin'ny toerana tsy misy an'i Jesosy. Satria Jesosy no efa nilaza hoe izao no voaloboka, ianareo no sampana, ary ny raiko no mpamboatra. Ary iny mpamboatra iny le mpamboly iny. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy ny teny
tsy misy mahay manantona ratsy efa tao amin'ny raiko. Zany hoe ny ray zany no malala hoe eto no amboleko an'ity zanako ty. Misy miainy ve azo zany rano zany de te resaka voninahitra maharitra. Misy ten'ilay filoham-pirenena anankiray nitondra teo amin'ny fitondrana zay indray andro slogan mihitsy izy io. Ozy hoe tsy resaka politika ity resako ty slogan olona anankiray: fiovana lehibe maitso maharitra. Zay zany slogan fa le izy tsy naharitra. De ohatrohatry zany zavatra tiako resahana aminao androany, tsy hoe nandalo indray mandeha teto amin'ny fanahany voninahitra sitrana ny aretina. Tsy hoe nandalo indray mandeha teto de voata, fa olona ambolena eo amin'ny toerana anankiray, maniry eo amin'ny toerana anankiray, karakaraina eo amin'ny toerana anankiray, kolokoloina eo amin'ny toerana anankiray, mitombo eo amin'ny toerana anankiray, mamelana, manorobona eo amin'ny toerana anankiray, de ho tonga fampisehoana Andriamanitra ny voninahiny. Zay ty zavatra resako aminao androany ty. Azo namboleny Jehova ho fampisehoany ny voninahiny. Misy olona manko ampandrina Andriamanitra amin'ny toerana anankiray, fa manomboka tena eo izy, ongotany eo am'izao fotsiny ny tenany. Izy am'izay mamboly tenany amin'ny toerana anankiray ihany. Rehefa ianao tsy namboleny Jehova fa mamboly tena, tsy hikarakaranao zany izy, satria namboly tena ianao fa tsy misy namboly. Fa ny azo misy mamboly any no misy mikarakara ry havany. Ahoana hoe azoko antoka tsara izy zavatra resako aminao zay. Ny azo nisy namboly any no nisy. Andao moa jerentsika ny ato amin'ny Isaia 27 iny andininy 2 sy ny 3. Ozy hoe am'izany andro izany no iranareo ny amin'ny tanimboloboka. Tanimboloboka azona divay mahery hoe izao Jehova no mpiaro io, isaky ny indray mpimasona andemako azy fandrao misy manimba azy. Am'izany andro izany ozy, tamin'io fotoana io zany io mbola tsy tanteraka. Ozy hoe am'izany andro izany no iranareo ny amin'ny tanimboloboka, fambolena io zany, azona divay mahery. Ayaya, zany io ny tanjon'Andriamanitra rehefa mamboly zavatra de ny azona vokatra mahery avy aminy. Izao Jehova no mpiaro io. Rehefa zavatra zany ambolen'Andriamanitra de arovan'Andriamanitra isaky ny indray mpimasona andemako azy. Rehefa zavatra ambolen'Andriamanitra de arozen'Andriamanitra, leman'Andriamanitra, kolokoloin'Andriamanitra, karakarain'Andriamanitra. Ozy hoe fandrao misy manimba azy, tseken'Andriamanitra ny asimba ny zavatra anankiray namboleny. Amen ve? Ny zavatra tsy maintsy mipetraka aloha de zao, tsy maintsy misy tanina toerana anankiray ahafahanao maniry. Misy karazana mpivavaka manko tsy hita mihitsy hoe aiza izy no mivavaka. Mianao avy ianareo, izy mpivavaka pino kristianina, fa tsy fantatra mazava tsara hoe aiza izy no mivavaka. Anontany olo eo akaikinao hoe aiza marina ianao no tena mivavaka. Afaka miresaka marina ve andro any? Tainy Jesosy. Enao io ane natao hanana mpiandry, natao hanana inona ianao? Isika manko de noarin'Andriamanitra amina biby tsy hoe biby mihinan'olona ty resako ty nomena anarana biby tsika. De inona le anarana nomenatsika? Ondry. Ary ny ondry ny atao misy mpiandry. Natao isy maninona hoe? Mpiandry.
Ary ny mpiandro dia nomeny Jesosy tidy tahaka ny Petera hoe Simona zanaky John, moa ny fitiavanao avy mihoatra noho ny fitiavany reto ka tena marina zany fa mihoatra tokoa dia zao andraso ny ondriko fa hany ny ondriko. Ianao zany mila atao inona? Andrasana sy fahanana. Anontany ianao raha ny mpiandro io miandro ny folo ka misy tsy teo milamina ny sainy sa tsy milamina? Io tsitatsitanavy io domikelinao akaikinao io tsitatsitanavy io. Ianao zany aza manana fiainana mandehandeha ho azy zany mihitsy ianao. Rehefa ny safidy ianao hiaraka amin'ny tompo ao tsy handehandeha ho azy zany ny fiainanao. Fa ny olona mandehandeha ho azy tsy ho hitany an-danitra zany izy indray andro any. Tsy possible ho tonga an'izany ianao. Raha manao compte ny mpiandro ondro tsy hita mihitsy zay kontinanao. Ahoana moa ny atongavanao any? Mikompte le mpiandro ny ary tsy fantatra maro ny aiza ianao. Mikompte ndray ny ty tsy fantatra maro ny aiza ianao. Jereo tsara Jesosy alohan'ny hikarany any an-danitra hoy izy hoe notandremako tsy nisy very zay rehetra nomenao ahy. Zany hoe tena nitandremany manao compte arandra eo anatrehan'ny re. Notandremako tsy nisy very zay rehetra nomenao ahy ray afa-tsy ny ewa afa-tsy ny zanaky iza averena zanaky ny fahaverezana. Ka rehefa tsy hita very ny efa rany io. Ary Jesosy marina dia tsisy mivaky loko ny afarany io satria le mpiandro ondro zany izy moa izy iny sa tsy izy iny. Ondry andrasako moa izy iny sa tsy ondry andrasako ziny. Dia le ariko miasa saina ondry andrasako farany very ny afarany. Miaino tsara ve nareo ry ondrin'Andriamanitra? Io zany tsy zavatra mandehandeha ho azy ty fandehanana ny an-danitra ty. Voyage ane izy ty raha lasiana bavy. Ohatra ny mpitondra fiara avy ao amin'ny parkage national mankany Antananarivo, rehefa tonga le olombelo tsy ako iny janona ny fiara. Olombelo tsy ako ay be janona ny fiara. Dia rehefa andeha amizay tsy mandeha ho azy eo fa miteny ny chauffeur ao daholo ve, satria na izy koa aza mety hanana problème raha misy very an-dalana reo. Mahita olana ane zay raha very an-dalana ianao nefa raha tena tsy fantatra mazava tsara tsy ahita olana zay. Zay iny hoe resaka amin'Andriamanitra foana hoe le olona ohatr' zao iny Jesosy le olona ohatr' zao iny, le olona ohatr' zao iny Jesosy azonao ve ty resaky ty? Mazava za tsy mazava. Notandremako tsy nisy ve zay rehetra nomena ho ahy afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana ihany. Misy biby koa eto ambonin'ny tany tsy mila mpiandro io. Misy biby anankiray ondry no anarany zay andehanan'ny mpiandro no andehanany. Maison de quartier ma biby kely tsika lasa izy ok zany andray tsika zany ary apitany Nobel tsika ividy tany ndray tsika fa anandray ary ndray tsika androany ndray tsika zany. Izy zay manaraka mpiandro zay ondry. Fa misy biby anankiray zay biby lava, teneno biby lava hoe miaino avy anareo zao biby maninona izy tsy manaraka an'izanizy zany mihitsy izy fa tia mitokatokana izy, tsy miraharaha, tsy misy tsy miraharaha zany izy, tokatokana eny izy. Misy biby anankiray hoe anaconda biby lava izy io. Io anaconda io zany
voateraka tonga dia lasa tsy miaraka amireniny, tsy misy indray andro akory, tsy mba misy hoe merci maman na baibay maman, fa voateraka tonga dia maleo teny. Zany ny anakonda zany. Mino afa tsisy anakonda eto amin'ity toerana. Alleluia. Tsisy inona hoe misy olona koa ny ohatry zany andeha ny fitoriana andraisany any Jesosy iny dia matsita tsony koa izy aorinan iny, nefa izy milaza pino sady mpivavaka. Da andro nisy paster anankiray nandeha tany tendrombohitra, nahita ondry izy zany, de le ondry nahita azy de nampitahorin'le ondry izy izy ataoko tsaky eo anao ataova izy le paster, izy le paster ataoko tsaky anao anao vita, fa za tsy te hanana problème am'le tomponao fotsiny satria mana tsy maintsy hanana problème izy raha ohatra ka hamonana io, satria misy inona io tsy tompony, misy propriétaire le ondry, tsy miditra antsetra le tompony raha vao mikitikitika an'io ianao. Rehefa tonga tany an-trano le paster maromaro zareo to nisy bibilava indray niditra, o bibilava samy naka azo am'zareo namona pa farany kendainy zareo dia nizara roa ny lelany maty. 5 taona 10 taona 5 taona taty aorina tsy mbola nisy nanontany hoe fa nanina ny vononareo ny bibilavako, satria tsy nisy inona, tsisy tompony, tsisy mpiandry. Tahaka zany ny olona rehefa tsy misy mpiandry, vononana ravarava fa tsy misy sarotiny am'zany. Fa rehefa misy mpiandry ianao, amin'ny fotoana misy zavatra kely any no mitranga, zay mpiandry ianao tsy tafandromandry izy. Zay inona tonga ny Salamo 23 milaza hoe Jehova no mpiandry ahy ka tsy hanan-java mahory ahy, mampandry ahy eo amin'ny ahy maitso izy. Izy zany no misedebo hoe aiza ny toerany ampandriko azy, mitarika ahy eo amorony rano fialan-tsasatra izy, aiza ny toerana azahoany repos. Eo am'izay le olany ny mpiandry dia tsy manan-kevitry ny afa-tsy ny azonao repos, azonao fitsaharana, azonao fiadanana. Manomana io zay zao ny sakafo tsy hita tampoka ianao, satria zavatra zaraina aminao androany mbola misy toiny amin'ny heriny, ary mbola misy toiny amin'ny ray volana manaraka hoe zao daholo no efa nomeko, zao no mbola tsy nomeko azy, satria ho tonga fampisehoam-boninahitra ianao. Eo zany le olana, raha ohatra ka tsy maniry ianao, ohatrany hoe naniry zany ianao nefa tsy namaka akory, nefa Andriamanitra manomboka hanondraka hoe zao nomeko an'ity olona ity, dia zao ndray nomeko azy manaraka iny, fa efa ningitrika sady indray. Zao ndray nomeko amin'ny manaraka, aleo tsy omeko sakafo mihitsy iny tonga tampoka anay nefa tsisy anjarany teo. Misy miaino fe aza aza mandendeho azy io rondrin'Andriamanitra, aza manana fiainana mandendeho azy, aoka tena aniry ianao, aoka aniry ianao, aoka aniry ianao. Zao manko izy ty Andriamanitra zany dia miasa saina amina olombelona anankiray, indrindra fa ondry anankiray. La zao ny namanao sadozongozony izy, miasa saina aminao manokana Andriamanitra. Wow, teneny zay mbola tsy nitenenanao, miasa saina aminao manokana, miasa saina aminao manokana izy, ary ao am-pon'Andriamanitra zany dia ny karakaranao foana, zay foana ny ao am-pony, nitondra anao miakatra, nitondra anao lavitra. Fa izay nisy namboly ihany no misy mpiaro, misy misy miasa saina, misy misahirana, misy mihevitra, misy mandena, misy manondraka, tsy te hahita ny fahasimbanao, zay namboly ianao. Zay noho izay zao izy Davida dia tahaka ny azo oliva maitso maniry eo an-tranon'Andriamanitra. Nandinika ny Davida avy any an-tsaha fiandrasan'ondry izy no natsoin'Andriamanitra, avy any dia tonga tanora tovolahy kely izy, fa mbola ho antitra ihany.
fa tsy tovolahy mandrakizay fa naniry tao an-tranon'Andriamanitra izy hoe tahaky ny azo oliva maitso ary de nilaza izy fa iza no mpiandry azy teo Jehovah ny mpiandry azy Jehovah no mpiandry azy tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray atao hoe Samuela ary rehefa nenjehan'ny solo mafy izy de nitsoka nankany amin'ny Samuela iny ny pasteurany tamin'izany fotoana zany amen na satsy amen fa mitombo izy re olona mitombo lasa mpanjaka be ary hatramin'ny androany de mbola malaza ho anaran'ny Davidy eo satria naniry tao an-tranon'Andriamanitra izy io zany tsy normal koa le fiainana pino tsy miova io matoa tsy miova mihitsy ny fiainanao misy zavatra tsy arahanao ao matoa tsy misy fiovana mihitsy any amin'ny fiainanao tsy aty amin'le pasteur ny olana tsy aty amin'le pasteur ny olana tsy aty amin'le fiangonana ny olana fa misy inona tsara hoe misy zavatra o tsarahanao matoa tsy miova mihitsy le fiainanao fa ny any Davida mpanjaka be voninahitra ny hafarany afaka nanome fananana ananganana ny tranon'Andriamanitra ny hafarany Davida eto aty resaka aminao androany dalasana mampalama tian'Andriamanitra ianao aniry tsy ianao nijery ny toerana ny rinao salamiko manokana nampanirina Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray tamin'ny fotoanandro adidiko tsara tety aoriana nanana olana le fiangonana nampanirina Andriamanitra fa nazana niry tao azy hitako hoe tsy ampanirina Andriamanitra maharitra araka le teneniko taminao fa tsy nitoerana rehetra ny mety aminao misy mety amin'ny hafa fa misy tsy mety aminao misy tany ane a ny madiro mety mitsiry eo fa ny tsaramaso mety tsy mamelana eo meno avy anareo tawa misy olona mahazo ainy fa za tsy nahazo ainy fa misy zavatra fotsiny tao tian'Andriamanitra ho ana satria homany no ampisehoana ny voninahiny miboribridana ny olona anatiny eo fiangonana eo mitanjatanjaka ny olona ka za tsy tia hita an'izany za leo mahita zavatra ohatr'izany satria tapa-kevitra vao ho any an-danitra ka de nisy fotoana le olona miboridana mihitsy ny nampiakarin'le pasteur bolipolipitra jereo fa mety be pôzy ohatr'izao boridanidana zany teneniko aminareo zany dokafana anay le miboridana de vao mainka ohatrany sary bakoly namana efa miboribridana io tsy anarina fa mbola vao mainka namana fa misy zavatra nefa tao tian'Andriamanitra nanomanana de noentiny tawa tety aoriana nakatona le fiangonana nakatony fanjakana tomany a ho aizandray a Jesosy ho aiza Jesosy a satria tsy fantatro ny terany hitomboko sy afako ny tsiry fa nangataka taminy a Jesosy io aiza de nomen'Andriamanitra indray a de namaka am'izay naninona hoe namaka de ianao tsy afaky ny tombo manko raha tsy mamaka aloha misy karazany olona ne tonga mitsidika fiangonana tsy avoakany mihitsy ho fakany io tsy tapa-kevitry ny amaka de tsy afaky ny anao ninin'Andriamanitra satria ny olona vonina ny aniry any no ampitomboan'Andriamanitra anontaniano namana hoe efa mamaky ianao isa manahoana hoe sy mihaino ve aza antanio zay mbola tsy nantaninao efa mamaka ianao isa mbola tsy misy faka misy olona mandinika hery taona zany fa tsy avoakany mihitsy ny fakany
mbola mijerijery aloha io, mbola mandinika tsara n'ity paster Isidore ty aio aloha, mandinika tsara n'io neny zareo aio aloha, mandinika tsara ny reto mpitarika fotoany reto, mandinika tsara ny firy-taona hoe ka rehefa tsy avoaka anao ny rasinina anao tadidio zao fa tsy anao nininina aminao Andriamanitra. Mihaino avy ianao sa tsy mihaino avy ianao? Mihaino avy ianao sa tsy mihaino avy ianao? Ahoana moa ty paster Isidore ty? Ahoana tsara ny fandehany? Ahoana koa paster Josia io? Le faka amin'io tadikeviny so tamana eo misy matahotra n'io tamana ma te hiresaka aminao za androandro lasa nabavy malala fa Andriamanitra mitady olona maniry eo amin'ny toerana anankiray ho ampitombona iroborobo isfelana dia ho azony olona ialkalofana eo akaikiny ho fitahinany ho an'ny afo zany olona zany. Ny tanjon'Andriamanitra tsy anao ho tahina fa anao tonga fitahina ho an'ny hafa mihitsy. Afaky ny ahatonga anao millionnaire sy milliardaire manko ny Andriamanitra triko aminao satria tsy fanasitranana ihany ny vitany fa afaka mita amin'ny ara-bola ihany ko izy. Lazao hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy inona misy rasinina mila zay naniry amin'izay tadidiko tsara tamin'izany fotoana zany, eniko mihitsy hoe mitombo azy zany, mitombo misy laza mihitsy moa voninahitra Andriamanitra tamin'izany. Enao io maroro karapanahaka za mamoaka fakako tsara mihitsy trepo ka ahoana ny tsy aroroka jereo tsara io baobaby io lava ny rasinina any ambany any firy zay cyclone nandalo teto Majoenga zay fa mbola izy io hitanao io. Inona ny mahatonga an'izany? Izy be vatana ve? Ny faka allo izany mandalo eto Majoenga tsy manao ohatry zao eo e. Marina sa tsy marina? Anaty baomako sary koa za vao nandalo tety tonga dia ino nitadiaviko voalohany tonga dia eo mihitsy aminao style eo betsaka ny manao défilé eo miodikodina eo misy zavatra teriny zareo tsy mirodana mihitsy io satria misy inonao misy faka ao manimanimbany io moa ianao fa na dia efa feno azy maro foto mbola tafiditra ihany ianao. Misy sary-piaro amin'le izy zany satria navoaka ny rasinina. Ny olona manana rasinina mitebona tsara ihany no afaka hitombo sy afaka ny agoavana. Fa raha mbola mandinidinika tsara iny ahoana tsara mo izy ty, ahoana tsara mo dia ozy koa Andriamanitra hoe ahoana tsara mo izy ty, ahoana tsara mo izy ty. Anontaniolo ny namanao, enao ve ny teo tonga eto ve sa ny fanan'Andriamanitra no mitondra anao teto? Karakory tsara fanan'Andriamanitra no mitondra misy fijery anankiroa manko i Abrahama sy Lota rehefa nisaraka. I Lota ozy ny Baiboly nanompo ny masona dia natazana izy fa ohatran'ny lonaka ny akaiky ny Jordana dia lasa izy nandeha tany. Fa i Abrahama kosa hoy ny Baiboly taminy hoe atopazo no masona ao izy Jehova taminy. Lota nanompo ny masona dia nandeha tamin'izay tiny. Fa i Abrahama ahoana Jehova taminy atopazo ny masona ao dia mandehana amin'izay omeko anao. Tany hoe Lota nandeha tamin'ny tiny masona le fa i Abrahama nomena Andriamanitra taridalana hoe iry no andehana. Ianao ve nanompo ny masonao teo tonga teto? Zany fanamasina no nitarika anao teto. Dia hafa ho an'i Jesosy ary. Anao zavatra manko Andriamanitra ora lasana bavy ary zavatra goavana io ataony io.
mampanompo ny Andriamanitra avo indrindra mila zakivako ava no zavatra ataony eo. Indray andro manko ianao dia hijoro tahaka ny Maria ka ilaza hoe ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, masina ny anarana. Zay ny nataony io Maria io, dia namaka Maria. Alleluia. Betsaka ny virgine tao Nazareta fa naninona tsy lany, nanompo ny maso ny Andriamanitra Maria no hitany. Ty mametrahako ny fahasoavako, ity nataoko vehivaviko avana. Betsaka ny olona eo amin'ny tanàna fa tsy voatery lany ao anatin'ny sélection io, fa misy olona mila mamaka tsara. Raha olona mifindrafindra tanàny Maria tsy lany reniny Jesosy. Mianao avy ianareo? Raha ohatra petraka mahabibo izy dia vetivety indray miova ary mavoky ary dia vetivety miova any sotema vety diso ny faminanina. Aiza no aterahan Jesosy? Ao Betlehem. Aiza no ipetrahany ra zareo rehefa avy eo? Ao Nazareta. Ka raha i Maria androany mipetraka Betlehem, afaka heritaona ary Jodia ary indray, teraka tampoka izy any a Samaria, tsy mety ho reniny tompo zany satria vao voasoratra fa Betlehem anao toerahana. Ka mila misy vehivavy anankiray vonony petraka ao Betlehem, miorina ao Betlehem, mijanona ao Betlehem. Halleluja. Ianao ve le olona hitoetra ao Betlehem? Anao zavatra goavana amin'ny olona iorina ao Betlehem Andriamanitra. Anao zavatra goavana singeza amin'ny olona iorina ao Betlehem Andriamanitra. Zao manko no hitako raha lasana bafy, sady anao zavatra goavana amin'ny mpitarika Andriamanitra, anao zavatra goavana amin'izay tarina. Raha miara tamiko nareo Jesosy dia ahoana? Miara manam-boninahitra amiko. Misy zavatra zany miaretanao satria misy zavatra tsy maintsy lalovana. Misy olona manko raha voasendra misy zavatra mafimafy lalovana, tsy hita izy rehefa avy eo, tsy problème mihitsy eo problème ny fiangonana, tsy problème mihitsy eo problème ny asa fanompona, fa ny azy ny nazy any. Fa raha miara tamiko nareo izy dia hiara manam-boninahitra. Zany hoe misy valy sogoavana ho an'ny olona naniry teo an-tranon'Andriamanitra, niaritra fakapanahy, nitoetra mijoro, nininona ny tranga, nininona ny seho. Izy misy valy sogoavana. Nisy cyclone tamin'ny tanàna anankiray, rodana ny trano, rodana ny tsena, tapitra ny rodana, tsisy zavatra tavela mihitsy teo hatramin'ny zava-maniry rehetra ny rodana, fa nisy rahafotsy anankiray nanantona vato lampy izy, dia nisy vato lampy teo voatanàna teo, any ambanimbany voatra manko be vato, iny mitazominy. Zany ray dia tsy aleto androany, tsy anaika zerazera ny rivotra tsoaiza fa eto androany. Tsy niala tamin'io vato lampy eo mihitsy izy. Ny olona nitsoka izy teo amin'io vato lampy eo. Mila olona ohatry zany Andriamanitra, ninina mitrange dia zaho miaritra. Averone miaritra. Sy mihaino ve aza hoe Luka 22:28 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsara ny tompo. Luka 22:28. Ary anareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Koa izao dia maneno fanjakana ho anareo. Tahaka ny naneneny raiko mba hinana sy sotro amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka eo ambony seza fiandrianana ny tsara ny firenen'Israely 12. Ianareo Jesosy tamin'ireo apôstôly ireo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Amen na? Misy inona zany mitranga? Misy fakapanahy, misy tafio-drivotra. Indraindray rehefa nitombo zay hoe dia nitombo zay iny dia nitombo zay iny.
tena maka zay iny tanana iabandidy tagatry zany tananao anankiroa alleluia tainy tompo ianao resaky abandede manko zany de naniry araky le resako nisy fotoana nefany tsy maintsy niongotra tamilay toerana nany reny tsy niongotra amy sitrapo tsy niongotra noho ny fatafitoinana fa no lavina satria naninona hoe ary baiboly de fa niteny ho avy ozy ny andro a roany olona hialo amy synagogue nareo ka lazainy zay olona mamono anareo fa manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy verina fa tena fanompoam-pivavahana mihitsy ho atao io nefa lavatra efa mifana kenao efa namaka lal tsy mora ny miongotra rehefa namaka lal satria misy zanazana ny mipopotra ao toka hoe misy zavatra anankiray maniry eto rehefa niongotra ela io misy zanazana ny mipopotra ao sa tsy marina zany ka rehefa nongotany de nisy zanajana niaraka taminy de nampanirina Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray ka ianareo naritra nanaraka tamin'ny fakam-panahiny atra tamiko hoy Jesosy zany hoe tsy volonté zany ny ala hiala ato de ampaniry tena ry fa nongotan'Andriamanitra de nampanirina amin'ny toerana anankiray sa anankiray satria misy tanjony goavana voninahitra ho an'i Jesosy ke tao de milaza aminao aza miala eo amin'ny toerana anankiray noho ny fatafitoinana fa raha eo amin'ny toerana anankiray ianao de mbola hiatrika an'iny fatafitoinana iny indray satria fanamboaranao anao iny fanamboaranao anao iny hafa le miala satria misy zavatra tsy milamina hafa le miala satria misy zavatra tsara baiboly iny normal leny satria hoe Jesosy hoe ina ny ombonany maizina sy ny mazava ina ny ombonany Kristy sy Belial mila atao izy fa ho raisiko zanako laso zanako vavinareo azo atao ny miala raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa misy olona anankiray nandratra ny fonao iny anao fa nandeha tadedio fa mbola hita olona anankiray ohatra n'iny ko ianao amin'ny toerana andehananao satria ny rainao zay mamboly anao mihitsy io manamboatra ny fonao io misy miainy ve raha naratra tamin'ny olona anankiray zany tamin'ny toetran'olona anankiray ny findranao eto toy zay miverenana de miavana aminy tsaboiny fonao misy miainy ve ataovy azy sitranao foro zany Andriamanitra mihitsy no nitarika io maniry tsara de mitombo tsara fa amelany ianao ary voatay ianao amin'ny anaran'i Jesosy ianao manko tsy ahita fiangonana tsisy olona manafitoana ny fiangonana manko ny monde entier ny miditra ao izao tontolo zao no mitsofoka ao malalaka io resako am'ireo fiarahamonina mametraka entana ato aza metrana entana viady paster azo fa tsy miantoka ny sécurité satria sokatra ho an'ny rehetra io varavarana io misy meny ve misy sokatra ho an'izy io afaka miditra eo daholo na iza na ny mivavaka na ny mody ivavaka na ny mitady olona na ny mitady asa misy olona tonga eo zao mitady asa pasteur mahita le devanareo eto misy anina tokotokony amboarina ohatran' zao za manana spécialité ohatra zao mitady inona izy zany misy olona dala miditra eo misy an'izay marary sainy zay moa tonga eo nany antoniko izy zao any inaranao
ozy tsy ampy anankiray ny visiny jereko misy borikasigary eo enao zany fokasigary tato enao tena lainy tena tsipony tari orina ry tsy nariny tatokotany fa tsy nafindra ny toerana fotsiny ka zany miditry aty daholo misy olona mitady vady tonga misy olona leo vady tonga eo misy olona maratra avy amin'ny rafozana tonga eo vao maheno hoe rafozana vao misy toriteny eto mombamombany hoe rafozany ho tianao ny rafozany maratra ny fona rafozany zany nefa nandehanako tato mbola rafozana koa misy zavatra maro samihafa karaha ohatra hoe misy olona anankiray mandratra no ialanao de tsy maintsy misy olona andratranao koa any misy mihany viazao de dikan'izany ny ongotra ianao no naratra de anao naratra iny mamboly tena amin'ny toerana anankiray tsy maniry zany ianao a fa mila le zavatra ny tsapony prozy koa zay anao hoe pastera atonao ny tarian'Andriamanitra tonga soa ianao ho tsaboiny ianao de mahereza ianao mamela helika ianao toizo ny lalany mitombo fo lasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy mitoetra eo amin'ny toeran'ny mpiandro dia mampianatra anao eo androany amen sa tsy amen mila maniry eo amin'ny toerana anankiray mamoaka faka tsara de mieritrereta hoe ho tonga goavana ho tonga lavitra ary tena lavitra tena lavitra tena lavitra tena lavitra tena lavitra zao manko a raha mandinika fotsiny a tamin'ny fiatombony ny asa fanompona tamin'ny voalohany tsy ohatry ny androany zao tsy ohatry ny androany fa avy tany aparingidro aio nampahery tany zay ny natonga tsy hitanareo teo alohan'ny tantarako an'izany ndolo hitsangana kelitsika hisotra rano pastera ataotsika le hoe Jesosy tompo eo aminao ny fiainako a na inona zava-manjoza tsy saka fa ny fiafarako azo toerana rehefa avy any a nampaheran'ireo tany de nanomeny ampahany ty sakafo zaraiko aminareo androany nampaheran'ireo a hoe miorena tsara nareo de manry a fa zao fiangonana kelikely hitanareo zao de tonga fiangonana goavana tonga inona hoe zany mahatonga tiako nareo zany anana ny retrisede reto fa misy nofonofo a ny rediredeko évangélika tamin'ny taona telo taona lasa 2012 de teorina betsaka amireo a nefa nitranga ary betsaka amireo no manomboka hitranga misy zavatra ne resahana androany fa tsy hitsanga amin'ny volana ambony mihitsy Jesosy nilaza tamin'ny Peterane hoe omeko anao ny fanalahidiny inona amin'ty vato ty ozy a naoriko ny fiangonako ary ianao no Petera omeko anao ny fanalahidiny Andriamanitra tsy hainy zareo hoe fanalahidiny fanjakana Andriamanitra tsy zany ve ndresahany telo taona sy tapany tety aorina ny toriteny Petera tamin'ny andron'ny Pentecoste de ozy ny olona hoe inona ny ataonay de ozy Jesosy mibeba mba azonareo ina mo resako teo toriteny Petera
Zay beba mba azonareo famelan-keloka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Inareo andray fanomezana dia ny fanamasina asan'ny apôstôly du tron dia nandreny iny ny olona dia nanenina ny bebaka telo arivo niarana tao batisy zany hoe tany zany vao tanteraka le fanalahidy ny sokatra ny varavarana dia tafiditra ny olona telo arivo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Telo taona sy tapany ty aoriana. Hitanao misy zavatra resahana androany tsy zavatra mbola tanteraka amin'ny volana ambony mihitsy fa mety mbola hery taona na roa taona na telo taona ka raha tsy mitoetra maniry ianao dia tsy ahita ny fahatanterahany. Azonao ve zany zavatra zany? Engany ianao ka hita ny fahatanteran'ireo fampanantenana vararaka le feto amin'ity toerana ity. Engany ianao iaina amin'ny fampanantenana vararaka alefa eto amin'izao toerana izao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Alleluia. Raha naniry ho any ampitana ny masona zay tamin'ny fotoan'androny fito taona taty aoriana tanteraka izy. Tsy fantany hoe inona ny zavatra irinao androany na zao namanao possible ny atanterahany. Sao raha miongo tena ampandehanana ianao dia ahoana tsy ahita ny fahatanterahany. Zay no mazava-dehibe le mandray noty miaraka amina daty le anaran'ny pasteur Mitory. Raikitra tsara ao anatin'ny archive-anao zany vao avy ny fotoana hitanao ny fahatanterahany io zavatra raisinao noty androany io amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Milaza aminao enao le mpanefoefo, enao le patron be, enao le grossiste be, enao le milliardaire, enao le hanome ciment 50 tonnes anaovana ny tranon'Andriamanitra, enao le hanome camion anankiray anaovany fiangonana croisade manketso mankery. Jereo kely ny namanao mba mino an'izany venao sa ahoana? Mety ozy ianao hoe mamo angamy paster io mamo mitsy io. Amen na mamo ny nofinofy ahitanao io. Tsy olona normal ny ahy sao dia verinao normal. Tsy resak'olona normal ane zany resako zany. Jesosy zany ena tsy resak'olona normal ny resako Jesosy zany. Raha vao ty tebolo ty famboariko anatin'ny atelolona olona mamo ane zany. Amen na sazy amen. Resak'olona mamona nofinofy zany resako aminao zany. Fa ho hitanao ny fahatanterahany zany. Ireo fahagagana hitanao androany ireo tamin'ny voalohany ane zay tsy nahita an'io e. Tsy nahita an'io ane zay tamin'ny voalohany. Nareo nahitanay ny asa tao Pasika tao. Nahitanareo hitanareo androany ireo ve nareo? Mbola tsy fa manino tsika amin'izao tsy mitsatra mahita zavatra. Ary zay mbola tsy hitatsika androany avy io taona 2016 io raha mbola tsy mety nantomboka mbola ao an-danitra mihoatra ny hitatsika androany ho hitatsika indray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Satria tsika maninona grao mitombo matombotombo maninona maniry misy inona ao ambany faka zany ane izy io e. Ianao fenareo raha lasana vaga. Nisy taona mba naniry anana zany caméra zany mba ho alaina sary daholo ny vidéo reo tadidiko tsara tao Pasika tao manao délivrance reny ary le olona dia aty amin'ny frosage ohatr'izao midaboka le olona very raha mba nisy caméra iny ranga fa tsy omen'Andriamanitra sao dia mampizesta mampireare be anao rery ny pasteur misiditsidiny eto amin'ny tanany vao manao zao dia tsy omeny mihitsy ny caméra satria tiano lanjalanjaina hoentina milamina tsara ny zanany. Amen. Amen ma. Tadidiko indray andro tany amin'ny Fenerive-Est. Tamin'izany angamba raha nisy nahita asa nanahoana mandefa fandarana amin'ny télé zay. Non, amin'ny radio. Fa tsisy radio ohatranay. Tsy misy jiro ohatranay. Amin'ny asan'Andriamanitra eo zay manao pasteur. Dia mandeha le fandarana ao ambadiky ny tranon'olona mihaino an'le fandarana. Dia misy fotoana hovainy zareo le hoany Andriamanitra hovainy koa zany mitady tranon'olona hafa indray. Pasteur amin'izany inona hoe amin'izany? Tsisy nahita an'izany. Jesosy ihany nahita an'izany dia nidevoly.
de atao zareo ambanimbany le izy de za teteny hoe tovy ambonimbony fa tsy mety ny sofinao amin'ny me manao an'zao me manao tia eny ahoana le fandaranao satria tsisy radio fa naniry maninona hoe milaza aminao aho fa tsy maintsy tonga ny fotoana anana ny radio atikitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Le radio resako tsy radio vidiny ery an-tsena ery fa anana radio mihitsy isika fa tsy le radio na 50 000 sy le 150 000 sy anina ry reny teneniko de anao miasa amin'ny radio tsy azoko mihitsy anao. Hitanao zany tsy maintsy misy fiovana zany averena tsy maintsy misy fiovana somary ampiasao kely mihitsy ny tananao tsy maintsy misy fiovana. Misy zavatra be deabe tsy niainanay taloha iainanay am'izao amin'ny fanomponana tamin'ny voaniditra teto nisy député anankiray niraisiko teto miaraka amin'ny 4-4 izy avy any za koa vahiny de tsy mahafantatra ny anaran'olona am'ty tanàny ty tam'izany za ozy rano nahita fandarana tamin'ny televizio ozy za fa za kandidarana za nga niasa alohan'le politika tonga avaro e tonga teto izy nametraka vato be deabe sady nangataka tsodrano mangataka tsodrano maray mandreny ara-pananao pasteur vovoka be eto amin'io vovoka tena laposera be mihitsy tena izy mbola nahitany reny reo daholo vovoka be tena vovoka tsy sima ohatran' zao ne teto garage be ne ty teo de latabatra tsisy lambany zay nanisy iny na tsisy tsy tadidiko tsony latabatra le manao an'izao reny izy miaraka amin'ny 4-4 be za tonga eo tsisy brao zany tsisy neny nisy efitrany any tato fa korokorotany zavatra be deabe tao de raisiko eo izy amin'io izy miaraka amin'ny 4-4 be any nena koa ne misy fa za mbola be voky mbola tsy teraka fa mbola ato le izy le zavatra tadiavinao iny efa ao aminao raha lasana bavy izy fotsiny mbola tsy mipotra taizany nakanany eva tao amin'ny Adamo le zavatra nilay ny fampitadiavana noarako vady saza ao anao ianao mitady Adama tsy mahita Adama ka izy ao anatiny eo ihany matory anao fa alaiko le izy dodo i Adama bonne nuit natory Adama sokafan'Andriamanitra mora ato aminao ny le zavatra tadiavinao io ka le tadiavinao efa ao aminao ihany ane amen sa tsy amen ampanetretena no ilazako fa misy zavatra be deabe ho anao ato anatiko ato izy ho zaraina aminao izy tsofana ramanao io zavatra zay matondrana Andriamanitra ho anareo ary misy zavatra be deabe ho ato anatiko fa mbola tsy mipotra ny akabiazana mbola vo ny ampahana santy io nareo ohatra zao io hitatsika androany io zay mahatonga atsika tsy mizesty io fa faly sika de manome voninahitra an'Andriamanitra zay mahatonga atsika miorakoraka mikiketo satria misy zavatra marobe de mba efa tsy ohatra n'le nandraisana n'le député teto intsony libre ho atsika am'izao ozy le olona niditra tamiko tamin'ny brona ministre tsy zany pasteur tena zay mihitsika zay ny ministre zay nga iverinao vahinony sa tsy zany zay tena consiereux zany losako am'izao izao ny atao hoe ministère de ny mpitondra an'le izy atao hoe ministre azotsika tsara zay ny onction miasa aminay atao hoe onction ministérielle zay zao ka normal la raha mba ohatra zany le izy fa le broko teto aloha brona chefna tsena chefna tsena komitana tsena tamin'ny voalohany de miakatra fa tsy mijanona am'izao tsika fa hiakatra tena andeha lavitra tsika possible tsika manao tafoka masina any ampitana ny masina zany ho anareo zay niara-niaritra tamiko Jesosy niara-niaritra tamin'ny fakapanahy de zao ny zavatra ho azonareo zao ny zavatra ho azonareo zao ny zavatra ny anaran'ny Petera hitanao voasoratra amin'ny fanorenany manda anankiray any an-danitra ny anaran'ny Petera ao amin'ny Apocalypse 22:14 ny misy an'izay amen zao fantatry Satana tsara fantapantany ny hoavinao fa enjana ny hoavinao fantapantany maninona hoe de mikororoka izy
zay mahatonga an Jesosy miteny ao amin'ny Luka 22 io andininy 31 hoy ny tompo ry Simona ino Satana efa nilofony tady anareo koroiny tony vary nefa zao nangataka anao mba tsy ho levina ny fononao ary efa mbebaka anao dia mpahirezo ry rahalanao. Izy fikororoany tsy ho zakany Petera azo azy satria hoenjana ny hoavina avy reny hoe enjana ny hoaviko, enjana ny hoaviko, enjana ny hoaviko. Zay mandeha nefa ny Tomasy tany ny fandaratsika ty io zay le fianakaviana miantso ato hoe miratra ny mason'ny fianakaviana izy ny aminareo satria miala ny fibrome, miala ny kista, miala ny fivotosana, miala mihiratra ny mason'ireo. Hoy zay hoe mbola ampahany reny hitanareo reny, mbola tsy reny, mbola tsy hoavina ireny fa mbola ankehitriny ireny. Amen. Misy zavatra zany tiako ifampizarana aminao androany, raha maniry marina ianao ao an-tranon'Andriamanitra tsy ambanimbany zao lakana mitondra antsika zao. Io no lakana hoenty miampita hitondra antsika mankany, kivikivy saika resy anao poteo patohory avamanana amin'ny anaran'i Jesosy andao, amin'ny anaran'i Jesosy andao. Amen. Misy fikororoana ikororokanareo Satana, misy fikororoana ne, misy inona hoe zany mahatonga ana miteny misy fanafitoinana eo indraindray, misy mpangalatra ato am-piangonana, zany mahatonga misy telefônina very, tena hoe very ny telefônina anao, inona daholo ny anaran'izany, na le izy aloha tsy fahendrena na le izy fikororoana. Za zao manana an'ireo machine reo, misy tablette keo, misy ordinateur portable ny fiangonana eo, fa tsy mipetrapetraka fao tany satria fantatro fa betsaka ny olona miditra ato. Inona ny anaran'izay? Fahamailony zay. Ny mahira-tsaina kosa matazana ny lozaka mihery, ny kely saina kosa mandroso ihany ka vo. Kinandray misy zavatra very eo, dia zany mpangalatra ny olona fanany voninahitra io manday. Misy olona anankiray nangalatra fotsiny nahazo an'le zavatra fa tsy mpangalatra ny olona. Zany ny atao hoe fikororoana indraindray, fa i Petera tsy nino hoe voakororokany Satana izy, dia zao ny teny Petera 33 ary izy tamin'ny tompo vao nanaraka anao na ao an-trano izy na ao amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Pety raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy intelo tsy malala ianao. Allo? Tsy neno mihitsy izy, na ao an-tranomaizy na ho faty, fa Jesosy nefa efa nahalala fa ianao eo kororony Satana. La zao ny namanao mbola kororony Satana ianao io. Fa ino hoe nefa tsy voatery voakororoka ianao, tsy voatery fa miankina aminao io. Matoa ianao zay niemty dia naninona voakororoka ianao, dia lasa tsy azonao lay hoavy mamiratra vahomanao anao. Le azo maniry io zany tiany Satana ozongozonina iongotry ho azo maniry io, satria fantany ny hoavy ny ho azo, fantany ny hoavy ny ho azo, zay namboleny Jehova ho fampiseho amboninahitra. Nandà am'izay Petera tety afara nalaza tsy nalala an' Jesosy, fa zao ny mahafinaritra vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naniraka anjely izy, zao ny tenin' Jesosy ndry wow. Marka 16:57 awa aleva tete
ary raha niditra atao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray anjely io petraka teo amin'ny ankavanana akanjo fotsy dia talanjona izy ao ila zatovo taminy aza talanjona mitady an Jesosy avy any Nazareta izay nambona tamin'ny azo fizaliana ianareo efa mitsangana izy tsy ato izy jereo fa teo ny nametrahany azy fa mandehana lazao amin'ny mpianana sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy lazao amin'izy ozy vao nitsangana i Jesosy dia anisany tsarony voalomboloany ny anarany Petera ilay laza fa tsy nalala azy izay laza fa tsy fantatro Jesosy vao nitsangana izy dia mbola nilay ny olo io na dia nanam-pahalemena azy ndana lazao amin'ny mpianatro indrindra fa i Petera fa efa nitsangana ary te hita azy amen sa tsy amen nisany izy ianao tonga eto mety nanam-pahalemena mety naratra mety tafotoana mety kivy mety kamo tonga eto ny tompo androany mbola mihevitry ny anankana anao hoe mila lazaina aminao fa nitsangana izy ary mbola te hiseho aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mbola te hiseho aminao izy mbola te hiseho aminao izy ilay olona nanam-pahalemena fahiny ilay olona nanam-pahalemena fahena no tadiavin'i Jesosy indray ary izy no nitory voalohany any Jesosy tamin'ny andron'ny Pentekoste nahazo olona 3,000 nahatsangana ny maty nahatsangana ny malemy ary navita asa fanompona mihoatra ny vitany teo aloha nialoka tandindona nanafaka ny marary tanao zany zany tao akibon'ny Petera dolo zany rehetrarehetra zany tamin'izy tamin'i Jesosy mbola teto an-tany fa tsy mbola nipotra tsy mbola nivoaka zany karakao tsy niverina tamin'ny tompo tsony izy le nandahan'ny tompo eny mitrango zany sa tsy mitrango zany rehetrarehetra zany tovotry zao ny kibonao misy zavatra be dehibe ato hoe tsofrano aoko tanteraka amiko zay rehetra ato anatin'ity kiboko ty aoka ho hitako ny fahatanterahany zavatra rehetra ato anatiko ato enoy moa tempolin'inona ka ianao misy Andriamanitra ny anatinao ny fahasoavana Andriamanitra ao anatinao ty hipotra daholo zay zavatra rehetra ao anatinao indray andro ka aza manaiky hitoetra eo anoloan'ny rahatrapo ianao ka tsy androso hitoetra eo anoloan'ny fakivina ny akamona ka tsy androso maniry ianao amin'ny anaran'i Jesosy mitomboy ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa ahita zavatra ianao ahita zavatra ianao ny fiangonana dia lazain'i Jesosy fa ho be voninahitra kokoa amin'ny andro farany noho ny tany amin'ny voalohany ny voninahitra ty trano ty any ampara aloha izy teo lehibe lavitra noho ny voalohany ary mahita fa zao tsy sa misy atsika zao dia anisany ahitan'izany voninahitra lehibe ny fiangonana zany zao manko tsy afaka androso ny zavatra anankiray raha tsy mandroso le mpitarika azy ohatra ny meko tany Amparingitro efa nahita ve nareo ajira tondra posy mandeha nilamina ohatr'izay sady maresadresaka amin'ny ohatrinona ny volazonao teo tampotampoka teo nandeha tampoky ny posy iny ny alanazy dia nandeha kazaka le posy nandeha teo alohany efa nahita an'izany ve nareo tsy maintsy zay vitesse-n'io tarika io ihany no vitesse-n'ilay posy tsy possible koa le olona mitondra le posy andeha mafy be dia le posy mijanona posy manana problème mio raha ohatra ka zao azytsika ve zay maninona ka itsika mandroso satria maninona misy mpitarika eo mandroso allo miaiky an'izany ve aloha sa tsy miaiky an'izany maninona ka ny fiangonana vetivety dia miparitaka satria misy misaina miparitaka azy ao ary raha mbola misaina ihany koa ny mpitara eo tonga lavitra isika zao zavatra hitranga dia minofy izy tokoa no mitranga ary ny olona hita an'izany sy hiaina amin'izany dia ny olona maninona ihany maniry sy mamaka maniry sy mamaka ihany misy tsodrano atao aminao androany
raisy ny fanahinao, tafiditra ao aminao, na tsy mbola hitanao aza ny fitrangany androany sy rapiditsy amin'ny volana ambony sy amin'ny herintaona ohatra, fa ho avy ny fotoana ahitany réalisation an'izany ianao eo amin'ny fiainanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. fa condition ny olona maninona ny ahitan'izany? Maniry ihany, ny olona maniry ihany. Nisy olona anankiray indray andro tadidiko vao natsangany zao asa fanimpony zao, tsisy rideau tetsy fa ny lamba mampalahelo kely zay. Pasteur Jacques miady lavaka eo, maraina mivaly sasany amin'ny 7 latsaka izy mbola tratra eo, miady lavaka mbola tsy misolo akanjo, de misy azo atao eo, de misy lambalamba anakonana azy, lambalamba sasany lamba hoany, mety veriny olona vatromba koa le izy nandray, satria tsisy fitaovana, tsisy ninenina, satria sady tsy nanana ninenina ne, tsy nisy seza, tsy nisy sono, tsisy fananana na ray aza, tsisy. Tiozy le namana anankiray nahitany pasteur Jacques, zao andro amin'ny 7 izy hoe pasteur izy nefa mbola hita mananony ano, tsy mba zaranao aza misy pasteur sa manao an'izany, manetry teny ohatr'izany, miady lavaka ohatr'izany. Andenody pasteur Jacques de verina avy any tsy vao mikostara am'izay, mikravaty mikenda tsara am'izay, verina am'izay. De lankiray hitany izy mba pasteur niny fa miady lavaka eo, ka pasteur ohatrany eo anariny tadiavinao, le mi style be manao ohatry izao fotsiny, mitatitra ciment tatsay, fa za mampiakatra pataloha mitatitra ciment eo a, mitory teny amin'ny télé a fa mitatitra ciment eo a, mitatitra fasika eo a. De misy olona mandalo de ozy zare zay manety tena na sandratra mailesina ho anareo zany. Azitsika ve zay? Pasteur atao anaty toerany ity tsisy mandidy azy, tsisy mibay koa, fa manolo tena mamafa WC eo isaky ny alarobia. De ny rakoko le pasteur rehetra manaovinareo, za io manao tafi, de tsy hita am'izay le olona, de rezy ny veriny niditra tato tonga de nitomany de niakatra tany ambony tany de nitomany koa inona ro mampitomany aty olo ty, de niditra tato niditra tao amin'ny birao tsy haiko zay mifona am' Jesosy sa faly sa maninona satria niova be atso ka zany nile izy everinao ka fa hiady lavaka hatramin'ny farany, na mafaka abone hatramin'ny farany. Lazao ny namanao tsy maintsy misy fiovana volenta hoe, fa ianao mila maninona? Mila maniry ianao. Amen na sa tsy amen? Betsaka ane ny bebaka no ny teny ataony aminao androany io e, tena igogogy tomany. Betsaka ny bebaka, misy zavatra zany aloha zany a, iaretanao androany, zay zavatra ataon'olona aminao iaretanao androany, fa ho avy ny fotoana lalasanabavy a, tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo apôstôly reo de ozy Jesosy, nareo niara-niaritra tamiko fa zao hitsara ny fireneny Israely 12 nareo, ary ny anaran'ireo apôstôly 12 reo de ho amin'ny fanorenana ao amin'ny manda ao an-danitao Petera, Jakoba, Jônany ny anarany soratra. Lehibe ny valim-piteny olona vonina ny aniry, vonina ny aniry. Ho avy ny fotoana anangana trano ngezitsika, entreprise goavana ny anao an'izany trano zany. Zay hitanao manko mianatra mamaky an'ireny boky an'ireny efa mana omby reny, satria ny baiboly milaza hoe azany ratsy mialay tahaka fany. Misy mpanompon'Andriamanitra ny epitana ny masinany, pasteur David Ongisho, ny fiangonany no ngezany iny eto ambonin'ny tany.
somary olona indrindra eto amboniny tany, ano any amin'ny 1 million ano any, tsy 1 million franc nisan'ny olona 1 million membre, firy moa zany to? Ano any amin'ny ray tapikisany ny membre ny olona anatin'le fiangonana. Eny zany a, tsika zao 200 mahery manena azy ray tapitrisa, olona 3 ny nanomboany, izy a de ny rafozany de ny vadiny, fa zao 1 million ano any. De mijery a, hoe ahoana ny natongavany tamin'ity lalany ity, ahoana ny natongavany tamin'izao any zao, de fa izy eo manomboka tsara ny tompo manomboka itsofotsofoka antsika io. De nanangana trano tamin'izany, fa entreprise ohatry ny hoe kolasy reny mihitsy nalay contrat mitsiramamy, tsiro solanitsy hoy zay hoe tena fandarahana tena diskoavany zao, hoy zay hoe vitany fanany voninahitra koa ny ohatry zao amin'ny fotoana androny hovina hoe zay tsy androany a. Fa raha vonina ny aniry ianao de anao no anisany tsy olana aminao zany. Tany ampitany anymasina tany Johannesburg, nitondra vola ho atao fanatitra atao anatin'le fiangonana, rehefa tonga tao indray alahady de tsy nisy fanatitra tao, nalahelo a, Andriamanitra tsy zava mba nanao manano ty vola vahiny ty, fa inona ny zaraina tao valopy, chèque no ampidirinao anatiny, chèque anoanana ny any amin'ny radio any amin'ny canal satellite, télé amin'ny canal satellite, mission sisisisisisa, inona tsara hoe chèque, taminahy tsy chèque. Za tamin'io koa tsy manana, tsy nanana compte amin'ny banque, izy efa enjany zany a. Le pasteur manana ny roplan jet privé any, de nanomboka tamin'ny kely daholo io. Za androany zany te laza aminao hoe raha vonina ny aniry anao raha lasana bavy a, de possible aminao ny ino an'izany redirediko zany. Misy mihaino ve a, te anana namana arangamba ino an'izany redirediko zany a, zany nofonofoko zany a. Tanao Joseph tamin'ny 17 taona izy nitantarany nofony, de nomeny olona anarana inona izy? Paninofo River, ino fa tamin'ilay paninofo, ka tsy olana amiko na de anana an'izany anaran'izany andro any. Fa zao vonina aniry a, ary mino fa misy vonina aniry araka amiko eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tereo tsara am'izay trésor a, taty aorina crise ny tany rehetra, kere SOS, reo raha lany laza fa paninofo reny izy, nandeha nitady vary taty amin'ny tany Egypte, satria kere tany amin'ny toerana nisy an'zareo, izy anompo varibary tao Egypte tao. Josefa etereo te 17 taona talohan'izao a, tsy haiko ohatry ny ahoana ny paozinao, 17 taona aorinan'izao, tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny paozinao, mino fa mifankalavitra be a. Sakafo ihany keo tsy mitovy ny sakafo nohaniny tamin'izy tany amin'ny tany razana sy izy taty amin'ny tany Egypte. Efa mosary ela koa ny tany, vao tonga tao amin'ny tany Egypte reo rahalahy nijery azy, zany hoe efa mahiry eo rahalahy reo, izy menges ny amin'ny sakafo ny Egyptiana, ny fiteniny. Ianao zao raha mipetraka 17 taona any Londres, speak be anao, zany morning, how are you? Petraka 13 ans ny Chine ianao a, ino ava tsara ianao nino zay le bonjour, nino ianao za mipetraka 2 taona eto manao eo a, 17 taona tany Egypte. Joseph niova ny fiteny Egyptiana, efa niova tamin'ny tarehiny sy ny bikany sy ny endrany, tsy fantan'ireo rahalahin'ireo. Le raha laza fa inona izy? Paninofy, andeha hividy vary, eniny miresadresaky ireo rahalahin'ireo,
mbola tadidiny ny tena fiteniny rahalako reto fa reo rahalahy reo tsy mahafantatra hoe i Joseph ty vidianana ivary ty lay nofonofony tany aoriana tany tanteraka ary leo lalaza vao mpaninofo izy tonga nandoalika sy ny ankoka teo anatrehany mianavy ianareo rahalahy sy anavavy a raisy zay nofonofo zay amin'ny anaran'i Jesosy raisy zay nofonofo zay amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainako androany de ny nofoko maly ary ny fiainako rapitso de ny nofoko androany avereny zany ny fiainako androany a de ny nofoko maly ary ny fiainako rapitso de ny nofoko androany efa teraka manko le anabavy le grossesse arrêté intelo teto iny teraka zazalahy amin'ny ankitiny izy zao ny teniko tamin'ny teto eninareo tsara hoe rehefa teraka ianao de tsy hoe telefona vao avy zay araka amin'ny caméra indray andro izy tonga tamin'ny brok tao aorinan'iny de zao ny teniny tamy dada tsy maintsy didina ho ny arapitso ahoana ho hainao ny didiny fa tsy haiko izy nefa za tsy marary za tsy maninona fa za lefa mbetsaka be le natao curtage de didina hony de hoy za hoe Andriamanitra avy eo nahinana foana le zavatra natonga anao grossesse arrêté foana de tsy maintsy ho didina indray ianao ahoana zany hoany ao amponao za ozy tsy te ho didina nefa raha za raha tsy manaiky ho didina zareo ihany nampiteraka ary veo de tsy haiko hoe any anaovan'ny zareo satria tsy nanaraka ny tenro zareo raha za ho ianao de tsy didina raha za tsy niteny tamin'ny aza manaiky fa raha za de ahoana ianao sady tia andresy lahatra any andresy lahatra azy any aleo za tsy didina pastera de nivavaka ho azy anametrahako tanany izy lasa izy nandeha andro vitsy taorinan'izay niantso any vadiny eto mambavaka pastera le vadiko fa efa mandehandeha ihany izy efa ho avy raha io izy eno de niantso ary zareo roa andro taorinan'iny teraka zazalahy ty amin'ny hôpitaly androva pastera aseorakoraka mafy be nasiko pile ny caméra lasa zay sineny nandeha tany niditra tao amin'ny hôpitaly alaivo tsara fidirany amin'ny hôpitaly nalaina caméra tsara narabaiko izy de nampiresahako teo am'izay manahoana ianao zao za pastera ozy tsy nampoiziko mbola ampinono zaza zany pastera ozy vonono tamiko voalohany ty zaza ty ozy de tena hafahafa zany hoe zaka i mbola nampinono zaza ihany ny nofonofo no maly iaina ny androany teneno ny namanao ny nofonofonao maly ene io iainanao androany io ary nofonofonao androany iainanao raha pitso izy mba misy nofonofo ao anatiny ao aloha nofy atoandro zany fa tsy nofo amin'ny alina de avereny zao ny nofoko androany de iainako raha pitso raha maniry ao an-tranon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen ino enge hitanao zavatra zarainanao tsy maintsy misy toerana efa nomena n'iny tsodrano iny izy Jesosy inona no atao inona ny fanampiny ahatateraka an'le izy de misy taona mety tsodrano fotsiny ny azonao tsy hitatsony ianao nefa le zavatra mbola misy toerana hoe zao amin'ny fotoana ianao maniry de encadré mandrakariva ianao de ho hitanao ny fatateran'le zavatra eo amin'ny fiainanao raha lasana maro zany mahita hoe mavonjy olona maro le fivavahana ataotsika ety reny olona tsy mijaly ene ranga zany hoe isaky ny bevoka de ho afaka indray zao ty amin'ny fahefabolana ho afaka indray ty amin'ny fahefabolana rehefa tonga teto de zay rena tsy naninona tsony tsy nisy fiantraikany tamin'ny akory le curtage mitrotro zaza izy am'izao iza ho any anaran'io zaza io Ivan pastera ino andika zany tsy haiko fa zany fotsiny tsy fa raha izy na iza ny anarany na iza fa nofony de mila izy miteraka fotsiny
vonina ny aniry venao raha lasana baba. Inona no tena mahakorazy atsika io? Tsy le zavatra efa mitrangandroany fa aleloantsika ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa nisan'ny mahakorazy atsika misy teny fikasana eo resan'Andriamanitra fa ataony amintsika. Zay no mahafaly atsika. Ka raha sendra olana ianao androany atipazo amin'ilay teny fikasana nataon'Andriamanitra ao aminao ny masonao. Maniry fa ho hitanao ny fahatanterahana. Maniry fa ho hitanao ny fahatanterahana. Izany fiangonana fanany voninahitra zany amin'ny fotoan'androny dia tena fanany voninahitra tokoa izy. Amen sa tsy amen? Ianao zao dia le nofinao mihitsy no tanteraka. Tsy haiko hoe misy olona maninofy eto na tsy haiko na misy na tsisy aloha. Ny olona maninofy manko faly mandrakariva izy. Tany ohatra ny nanofy ny olona anankiray ka nofy tsara, nanofy alina, nanofy alina, courage. Ka ny olona manana ihany no afaka ny faly. Ary raha maniry ianao ka hitombo dia ho hitanao ny fahatanterahany nofinao. Raha lasana bavy malama. Koa zao hoe aza miongotra eny am-pandehanany. Miova fiara tampoka eny am-pandehanany. Tadidio. Raha Andriamanitra no mitondra anao teto. Karaha hoy zany hoe aniry ery amin'ny toerana rindray aho dia niala tamin'ilay nampanirian'Andriamanitra anao ianao. Fa raha ianao no te ho tonga fotsiny tsy dia olana raha mandeha anao dia maniry eny amin'ny toeran-kafa iray. Fa ny tena marina tsy manaiky hampanirian'Andriamanitra mihitsy anao fa mandeha ho azy. Fa raha Andriamanitra nampaniry anao, zao ny zavatra tsy maintsy hitranga. Ny fambolena tsy maintsy mandalo saison na vanim-potoana. Misy ny ainandro, misy ny oranandro, misy ny ririnina, misy ny fahavaratra, misy ny lohataona. Été, hiver, printemps. Eno ihany. Tsy maniry ny zavatra anankiray tsy mitombo ara-dalàna raha tsy mandalo eo ny ainandro avy amin'ny masoandro sy ny orana. Kindraindray misy ainandro mandalo eo. Tsy Andriamanitra migafy fa ilainy io amin'ny fampandrina ianao. Amen na? Tsy Andriamanitra migafy fa ilainy io amin'ny fampandrina ianao. Aza mieritreritra hoe mandalo ainandro mainy zany fiainako zany a, zao sisa ny hafarako, tsy miafara amin'io zany ianao. Fa Andriamanitra mampandalo ainandro aminao io fa ilainy io amin'ny fampitomboana anao. Amen. Tahaka ny ankizy anankiray rehefa mianatra mandeha tsy maintsy mianjera matetika. Tsy mila malahelo lava ndreny ny anjera ny zanako ny anjera dia tratran'ny tension io reny ora tomany lava. Fa ny fianjerana matetika ampatanjaka ny lohaliny. Amen. Misy zavatra mafimafy mitranga indraindray ilaina amin'ny fampandrinanao io. Fa ho avy fotoana tonga koa ny orana ilaina amin'ny fampandrinanao io. Zany hoe mandeha ny mora, mandeha ny sarotra, mandeha ny mamy sy ny mangidy fa mitombo hatrany eo hatranin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho hitako ny fahatanterahany nofinao, ho hitanao ny fahatanterahany nofinao, ho hitan'ny fianakaviana ny fahatanterahany nofinao, ho hitam-boky hitam-pirenena ny fahatanterahany nofinao amin'ny anaran'i Jesosy. Androany fanapahan-kevitra fa rapitso résultat ny fanapahan-kevitra. Ahoana ve? Sa androany inona fa rapitso inona résultat ny fanapahan-kevitra. Sayo fanapahan-kevitra androany rapitso résultat n'ilay fanapahan-kevitra. Amarana koa azy dia iresaka ny amin'ny fitombony ny olona maniry. Jesosy ny modèle raisiko io resako. Na Jesosy aza dia naniry izy ary nitombo. Raha nanomboka tamin'ny fanimpony izy tsy tonga dia nanangana ny maty zany.
tadidiko jairo nanantona azy hoe andeha mamedra tanana am'le zanako vavy fa marary mafy izy mba ho sitrany zany hoe hialaina i olona eo rehefa tonga tany jesosy jerena maty zany hoe vo maty vo teo ny vavahany mitsangana vo maty vo teo mitsangana avy reny hoe vo maty vo teo fa mitsangana fa ny tombo jesosy naniry araka ny teniny hoe tsy maintsy iaho an-tranony ray koa maniry ao an-tranony ray izy tete orina indray olona andeha aleviny efa nendrasany ny aretatory zanaka lany mpitondra tena tao naina efa ao anaty cercueil ampidiny ny cercueil zazala merena sangana olona efa mato andeha aleviny hitanova ny tombo jesosy naniry izy avy reny efa andeha ho alevina fa natsangana zay tete orina indray efa maty nalevina 4 jours tany ampasany nantsony lazarosy mivoa voaka avy any maty efa nalevina tanao zany fa manino jesosy mitombo satria maniry ary mamaka efa tany ampasany no mivoaka de tamin'ny fanefany izy mihitsy izy tena naviany ampasana mihitsy ny mivoaka velona avy any ary tsy izy rery fa nivoaka koa ny maty sasany tany amin'ny testamenta taloha voaka ny araka taminy hitanao am'zany le fitombona satria izy maninony maniry ary mamaka ny tenana izy fa indray andro hitsangana daholo maty rehetra mino azy sasanao anatiny am'izany fotoana zany raha maty alohan'ny fiavin'ny tombo tanao nanomboka tamin'ny olona ny ala ainy nitoy tamin'ny olona andeha alevina nitoy tamin'ny olona efa tafalevina nitoy amin'izy levina satria maniry ary manana fahefanamoany maty rehetra na ny very na ny vovonjy izy amin'ny andro farany satria tsy mitsahatra izy am'izao any an-tranony ray ary maniry izy hatramin'ny andro halleloja hitanao am'izany fanirian'ny olona ny fitombon'ny olona maniry ao an-tranon'Andriamanitra tsy mety zany le fiainana monotone le tsy misy fiovany hoe maniry anao fa ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra zay koa ane maniry rehefa vonany aniry eto ianao miamahery vaika ny fahasoavan'Andriamanitra omeny ny mpanompony izay tsofana rano anao hiampitany aminao amin'ny anaran'i Jesosy zao ny fantaniny le pastera anankiray resaka tamiko pastera mosesy veozy rehefa namiditra tanana tamin'le rehefa nalana ny fanahy tao anatiny no zaraina tamin'le 70 lahy niena ve ny fanahy tao anatiny sa tsy niena satria nizaraina tamin'ny olona 70 dia izay nitako 20 taona mosesy vo maty sady tsy pahana ny masony tsy niena ny heriny dikan'izany ny mpitarika anankiray na dia mizara fahasoavana azy tsy miena ny anazy na nisy naka azy fa raha mbola mijoro ohatran'Andriamanitra izy tsy miena ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy tahin'Andriamanitra ianao io mandehana mitomboa maniry fahita zavatra ianao ianao zany resako zany ianao farafara io zany ianao fofovoana io zany ianao aloha be io zany ahita zavatra ianao azakivy courage ny ainandro zay tao manakivy ianao mbola ho avy ny orana amin'ny anaran'i Jesosy ny orana zay tao manakivy ianao mbola avy ny ainandro amin'ny anaran'i Jesosy Salamo 23 rehefa nahitinareo zay vao miara mamaky tsika vakitsika manomboka amin'ny soramandry isa 2 ny mpiandry tsara salamo nataony Davida Jehova no mpiandry aho tsy ananjava mahory aho mampandry aho amin'ny ahy maitso izy mitondra eo amorony rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalany fahamarinana noho ny anarany izy eny na dia mandeha mamaky loasaliky ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko nitsoraka azonao sy ny tenao
reo ny mahafatahotra mamelatra latabatra eo anyloaka eo masony fahavalika ianao manositra dilivilo lohaka ianao ayaya ny kapokako feny de feny eny tokoa fa soavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako de hitoetra ao an-tranony Jehova andro lava ao averintsika ny farany hitoetra ao an-tranony Jehova andro lava ao averintsika farany hitoetra